misaotranao Jeso malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya. Fahalomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokintsika amin'ity alahady ity fifalianao anay hatrany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho anao izay manaraka izao fandarana izao. Ny rina dia tombo fahalalan'Andriamanitra isika ary tombo finoana atanjaka aseha hery ka hiasany fanahy masina. Alohan'ny terantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaksika. Ry Andriamanitra tsara indrisan-danitra tolotra ianao ny dera, ny laza sy ny voninahitra satria ianao no Andriamanitra ianao no naharany zavatra rehetra ary ny fofinaina mahavela izay atao aminay dia avy aminao ihany koa izany. Ny famindram-ponao no mbola mahavelona anay ary ny fitiavanao dia aposako aminay isan'andro amin'ny fampahalalana ny fahamarinanao. Dia voninkenao indray izay ankehitriny prometezanao hiasa ao am-pony tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny avonavona mialohan'ny fahalavona. Ny avonavona mialohan'ny fahalavona. Tamin'ny 26 janvier tamin'ny 1972 nandeha tamin'ny sidina 367 ny kompany mpitaterana Iogoslavy izay nampifandray an'ny Stockholm sy Belgrade ny vehivavy karakara anankiray izay mpandeha fiaramanidina antsoina hoe vesina filovika izy io. Nandritra an'ilay sidina nefa dia nisy olona nametraka bomba tao anatin'ilay fitoeran'entana zany. Dia nipoaka izany ka niteraka fiparitahan'ny fiaramidina tany amin'ny avony 1000 metra no any zany miala amin'ny tany. Mbola nifatotra tamin'ny sezana io ramatoa Vilovika io rehefa nianjera teo amin'ny tany. Tao amin'ny faritra aorianan'ny fiaramanidina nisy azy. Nipitika niala tamin'ny ambin'ilay fiaramanidina nipoaka nefa ny sezana ka maivana ny fianjairany vokatr'izany. Teo amina faritra misolampy anankiray rakotra ny ranomandry matevina izy no nianjera. Ka voarakitra olombelona niaran'ny fianjerana ambony indrindra kanefa velona tao aorianan'izany. Ny Isaia 4:12 ilay manao hoe enje latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarikandro zanaky ny maraina, voaka-pianjera amin'ny tany ianao ilay mpamandrika mpanjipaka ny firenena. Io kosa dia mampafantatra antsika voary anankiray izay niaina fianjerana lehibe lavitra sy manimba kokoa noho izay nanjoan'ity ramatoa ity. Enje ozy izy latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarikandro zanaky ny maraina. Ny hoe Losifera dia midika hoe mpitondra fahazavana izy io. Saingy omen'ny baiboly anarana hafa io voary io toy ny hoe Satana, devoly ary kerobima voaositra izay manaloka. Tena mitovy ihany ny Satana sy ny devoly izay manana ny hevitry ny hoe mpiapanga na hoe mpanendrikendrika na koa hoe fahavalo. Anjely nohariany Losifera izay nanome voninahitra sy andraikitra anisan'ny ambony indrindra tao amin'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra kanefa nanjary fahavalon'Andriamanitra ity anjely nomena tombontsoa lehibe ity. Sarotra ny mahatakatra
fa ny voary anankiray tonga lafatra zay tsy noariana anana foronana ho amin'ny ota toy izany no manjary manana faniriana ho tonga Andriamanitra. Tsy azo saina mihitsy ary atao tsy misy heviny ny fahotana ao anatin'ny tontolo lavorary, kanefa indray andro dia nahitana heloka tao aminy noho ny fisian'ny safidy malalaka dia afaka nifidy an'izany Losifera. Loza nefa ny vokatry ny faniriana adala androbaka ny seza fiandrian'Andriamanitra. Raha ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra dia izy ny fanehoana amin'ny vatana ny lalàna sy mpanomehana izay mifehan'izao tontolo rehetra izao izay mety ho Andriamanitra mpisolo toerana ary tsy maintsy manana fahafahana mamelona sy mihazona ny fiainana sy ny zavaboary rehetra amin'ny lafiny rehetra. I Losifera nefa dia sady tsy manana fototara azo ilaina hahatonga azy ho Andriamanitra ny tsy manana lalana na inona na inona. Irodana sy ho foana avy hatrany ny tontolo izay mihodina eo aminy. Raha fehezina ny lesonantsika anio dia rahantsika tokoa fa ny avonavona dia ny alohan'ny fahalavona io. Matetika isika olombelona dia be avonavona ihany koa. Tsarao fa ilay mpiavonavona voalohany dia Satana. Raha tsy tianao ny araka amin'ny Satana dia mangataha amin'Andriamanitra mba esorina ny avonavona ao anatintsika. Mba hananantsika ny mifanohitra an'izany dia ny fitiavana sy ny fanetsetena dia izany no eriko aminao safidinao ankehitriny ary mifanahy ny masina anie hiasa ao anivon'ny tontolo rehetra misy anao. Amen. Iranay tsara ny isan'andro mbola misaotra anao izay eny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Misaotra Tompo izay manambara anay ny zavatra nisy rehetra tany am-piandohana mba hahafahanay ihany koa mahatsapa fa mbola anatin'ny ady izay tokony vonona sy tokony miala ihany koa eo amin'ireo fahazaran-dratsy izay misy ao aminay dia ny avonavona izany. Gataka mifanahinao masina izahay mba hiasa ao anatin'ny tsirairay avy ka hamboly fitiavana, hamboly fanetretena ary hamboly fihavanana. Aoka olon'ny fihavanana no ahitananay tsirairay avy eto eny amin'ny fiarahamonina. Aoka olon'ny fitiavana no ahitananay eny amin'ny fiarahamonina ary aoka olona tia manampy ny hafa sy manana fandavatena ny izara ny hafatra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.